androantsika dia ndao hiresaka ny amin'ny atao hoe fahendrena. Ina tsara? Fahendrena. Ataontsika mba hiresaka an'izany. Izany hoe resaka fahendrena aloha dia tsy zavatra vita anaty toriteny anankiray na adiny ray, fa zavatra mila resahana matetitetika izy io. Fa androany zavatra resantsika manodidina an'io dia ilay zavatra tsotra indrindra mora azahoantsika azy. Izay fotsiny aloha ny resantsika fa tsy handeha hiditra lalina be tsika androany fa anomboka kely fotsiny aloha tsika dia hita hoe ny any aoriana any raha mbola apetraky ny tompo aty anatiny izy hoe mila ho resahana amintsika. Dia anatin'izany aloha rehefa miresaka fahendrena ny olona anankiray na mpitoriteny na pastera na mety hoe fifampizarana any amin'ny fikambanana zavatra tahaka izany dia ny reflexan'ny olona mihaino an'ilay izy dia hoe fa ianao zany manam-pahendrena be miteny azy zany. Dia lasa koa lasa miandry be ilay olona hoe io ilay resaka fahendrena tamin'iny dia mijery daholo ny olona hoe mana-fahendrena ve zany ity olona ity sa tsy. Dia za zao androany tory an'izay teny izay dia faly aho mba hampiasa an'ilay tenin' Jesosy. Ahoana ozy Jesosy? Fampianarana izay hoentiko izy dia tsy hay fa an'izay naniraka. Dia izay ny zavatra amboarako antsika androany, fampianarana izay hoentiko eto dia tsy hay fa an'izay naniraka. Iza naniraka? Jesosy ny naniraka anahy ho tonga eto. Fa mahasamihafa na izy Jesosy fotsiny izy hainy tsara ny zavatra resahany sady hainy miaina an'ilay izy. Fa za hiaraka hianatra amintsika eto androany. Amen. Amen. Ataontsika indray teny raha atao bokin'ny Matio Matio 7:10 andeha ho raisitsika. Matio 7:10 any 9:20 no raisitsika. Ka hatramin'ny 7:20. Matio 13:20-23. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandray ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny izany. Fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay nandre ny teny ary ny fiahiahinan'izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny ka dia tsy mamoy izy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany avy 100 eny ary ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny. Dia mbola tohizantsika eo amin'ny bokin'i Jakoba 1. Jakoba 1 raisitsika ny 9. Fa ny soramandry amin'ilay Jakoba 1 dia misy hoe ny amin'ny fakapanahy sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga dia amin'ny 9 ny vakitsika Jakoba 1 9. Ry rahalahyko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahantsoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Areo ka ny faharetana hisiasa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Amen. Ireo no teny angatsika androany. Verenantsika kely aloha ao amin'ny Matio 7:10. Iza ny efa namaky an'io Matio 7:10 io? Efa azonareo ve tia tantarany resahan'i Jesosy ity hoe nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy eny amin'ny nafafy teny amin'ny tsilo efa nisy namaky ve? Nanagantanana ve? Efa betsaka. Saotra ny tompo izany. Dia azonareo ny fandehan'ilay tantara. Mahazo an'ilay resaka daholo ve isika? Misy ampahany anankiroa mantsy io resaka io. Lafiny anankiray voalohany dia ity hoe
ny zavatra tiany Jesosy lazaina satria amin'ny 5:7 amin'ny Matio 7:7 io dia milaza izy hoe raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana, izany hoe le fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampodiana hozy izy ka tsy mahalala dia avy ilay ratsy manaisitra izay nafafy tao am-pony dia izany no ilaina fafy teny amoron-dalana. Izany hoe ina le zavatra tiana tenenina, rehefa mitory ny filazantsara isika dia misy karazana toepon'olona mandray an'ilay izy. Misy ny olona izay manana ny tantsara ao anatiny afaka to dia mandray, fa misy karazan'olona fa ilay lazaintsika hoe samy mihaino toriteny izao ihany dia maninona izy no tsy mahare an'izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany, maninona izy tsy voakasika ny fony. Marina Jesosy mihitsy ny tsy mikasika azy fa ao anatiny ihany koa raha azavaina misimisy ilay izy tsy misy tany tsara ao anatiny dia tsy tonga ao aminy famonjena. Fa ianao raha naray an'izany filazantsara izany ianao dia misaotra ny tompontsika fa misy tany tsara ao anatinao dia afaka nifafy teo aminao ilay teny izay nafafy. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra izany. Toy ihany nefa mbola miverina amin'ny fiainantsika ihany io na efa naray amin'ny fitiavan'i Jesosy ary isika fa tsy hoe tsy ho anaitsony izany io satria izahay efa naray, izahay efa manana ilay tany tsara dia tsy hanaitsony izany ireo resaka ireo dia tsy mila resana sy vakiana intsony io. Fa ny tena marina mbola fiainantsika foana ihany io hatramin'izao satria maninona tsy ny filazantsara izay ampatongana ho tafody ao amin'i Jesosy Kristy ihany no zavatra resana aminao fa mbola mila itoriana aminao ny fiainanao amin'i Jesosy. Ny fitiavan'i Jesosy mbola mila ampahafantarina anao lalindalina kokoa. Mbola misy zavatra mila ampahafantarina antsika isika izay naray ny fitiavan'i Jesosy fa tsy tapitra hatreo. Dia eo amin'izay no misy zavatra somary mifamonfo kely amin'izay ho antsika izay efa naray amin'ny fitiavan'i Jesosy. Amin'ny voalohany antsika rehefa maray ny fitiavan'i Jesosy dia manomboka misy ahoana milaza an'izany? Lasa misy etaeta ny ahafantatra an'i Jesosy. Lasa misy etaeta ny te hianatra ao aminy, te hafantatra misimisy kokoa dia lasa mitady anazy, lasa te hamaky baiboly ianao, lasa te hianotoriteny foana ianao. Mandeha ho azy ny zavatra izany. Dia zay matetika amin'ny fotoana iny izay zavatra hiainao dia tonga dia faly be foana ianao. Soatra Jesosy tsara be izany, mankasitraka Jesosy. Matetika tsika ohatran'izay, ary tena izay mihitsy moa izany fa tsy hoe matetika. Fa rehefa manomboka mandeha ny fotoana dia ohatra somary misy fiovana kely izay ao anaty ao. Indrindra ka manomboka miverina ilay teny. Dia manomboka amin'ny tentsika hoe efa reko izay. Efa fantako izany zavatra izany. Izany izany ilay ohatr'izao dia raha misy olona mbola tsy mahafantatra eo akaikinao dia hainao tsara fa izao teneniny eo. Izao teneniny eo. Didanao izany, izay ny teneniko teo. Fa inona ny zavatra misy ao anatin'ireny zavatra ireny? Rehefa manomboka miova ohatran'izay ny toe-pontsika dia mila tonga saina isika fa efa misy zavatra mifangaro amin'ilay tany tsara izay ao anaty ao. Azontsika ve? Manomboka lasa misy avinavina kely izay ao anaty ao. Manomboka misy zavatra maniry ao amin'ilay tany tsara satria ny tany tsara aniriny zavatra hafa ihany koa. Rehefa tsy miambina isika dia misy zavatra maniry ao amin'ilay tany tsara izay misy ao anatintsika ao. Mety misy tsilo ao. Rehefa tsy karakaraintsika amin'ny fiainam-panahintsika, mety misy vato ao. Dia izay zavatra fafy eo lasa maninona? Lasa tsy mahazo aina ilay izy dia lasa tsy maniry tsara. Lasa tsy maniry ao anatintsika, lasa tsy fiainantsika intsony ilay izy fa lasa misaotra betsaka ny amin'ny fizarana pastera, misaotra betsaka ny amin'ny fizarana rahalahy. Efa reko izay, efa tadidiko izay. Dia mitohy ihany ny fiainantsika. Fa manomboka misy zavatra tsapanao amin'izay rehefa avy eo. Misy zavatra miseho kely. Inona zavatra misy? Manomboka ohatran'ny lasa miverina matahotra n'ilay fiainana andavanandro indray tsika. Ino marika anankiray ahafantaranao fa misy zavatra tsy milamina kely ao anatinao. Tamin'ny voaloha tonga dia tsy natahotra, na zao dia izao ary any tonga dia maty tsy maninona Jesosy. Na zao dia izao ary any tsy mahazo ny nino eo amin'izao fiainana izao tsy maninona. Fa rehefa avy eo mandeha ny fotoana dia na izany ary Jesosy dia tsy izao foana ve ny ainanay izany. Fa aiza ilay toe-po tamin'ny voalohan'ilay tsy maninona daholo izay eo. Manomboka metsita ilay izy fa inona ny anton'izany zavatra rehetrarehetra izany? Misy zavatra mety tsy milamina ao anaty ao. Mila amboarina. Tsy haiko raha misy amintsika eto izany androany fa azo amboarina ilay izy. Izay ny bonne nouvelle ao anatin'ilay izy. Izay no mahatsara ny fiarahana amin'i Jesosy. Izy mamindra fo amintsika isan'andro io, mandama zavatra ao anaty angy izy fa tsy hoe manadio fotsiny. Tsy hoe fa fany fotsiny ny fahotantsika dia izay, fa mandama izay zavatra tsy milamina ao anatintsika ao i Jesosy io.
Zany mbola fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Jesosy atsika isan'andro, fa tsy hoe omena antsika amin'ny fiainana mandrakizay dia ataovy ny fiainanareo mandra-pahafatinareo izay ataonareo ao. Izay tsy mamafa, izay tsy manala an'izay fikorotanana ao anatinao ao. Fa mandaminy Jesosy dia ianao ihany koa tsy hoe mandaminy Jesosy dia avelao alaminy eo, anazy izany ko izy mahay an'io. Misy andraikitritsika ihany koa anatin'ilay izy. Tamin'ny voalohany taona raha tsy diso ohatran'izany tarika fotoana teto dia ozy izy hoe ankehitriny tsika hiditra taona vaovao. Dia ozy hoe tsy haiko raha nisy latadidy moa izany ilay izy. Dia ozy hoe ndao tsika hiaina ny teny izay voaraintsika amin'izay. Fa nianatra zavatra be dia be tsika tamin'ny taona lasa iny ary mbola hianatra indray amin'ity. Milaza sady eto mbola hiampy indray ilay izy amin'ity. Fa milaza aminao raha tsy nisy niainanao ireny zavatra nitoriana teto ireny dia tsisy dikany ireny zavatra ireny. Tamin'ny lady koa pastera nilaza hoe pasteur Tovo hoe fa volana juin sady tsika zao. Inona zavatra vita, inona zavatra niova, nanahoana ny toe-po, nanahoana ny toe-panata ao anatin'izay enim-bolana voaloha izay. Mbola misy enim-bolana manaraka mbola tsy tara tsika. Fa misy zavatra mila hovaina ao anaty ao. Misy zavatra mila amboaritsika ao anaty ao. Satria misy fotoana mahita an'ireo mihitsy tsika, mahita an'ireo ten'ireo hoe rehefa faly vetivety dia rehefa avy eo rehefa misy fahoriana noho ny amin'ny fanenjehana ny teny dia malaky tafitohina izy, malaky mora tezitra. Aiza ilay tenin'Andriamanitra milaza anay hoe tahaka izao toa tsy mba hitako amin'ny fiainako ilay izy. Misy zavatra tsy milamina ao anatintsika ao ry havana. Lasa zatra miteny ry havana fa lasa zatra nitory tamin'ny radio tato ato. Raha lasy ranavavy. Dia ao anatin'izany te ilaza amintsika hoe ndao amboarina ny ao anatintsika ao. Fampahafantarana antsika izany hoe ny teny n'Andriamanitra rehetra rehetra izay afafeto dia milaza aminao fa information ireny zavatra ireny. Fa ampatonga an'ireny ho lasa fiainana mila iainanao ilay izy. Amen. Misy zavatra resahanay eto lazainy aminao ohatran'izao Jesosy, ohatran'izao fanjakana lanitra, ohatran'izao fiadanana omeny tompo, ohatran'izao zao, ohatran'izao zao, ohatran'izao zao. Dia fantatritsika ilay izy. Fa tsisy inona miova amin'ny fiainantsika. Tsisy inona miova amin'ny zavatra ny anaty fa za ohatran'ilay tamin'ny taloha ireny ihany, ohatr'izao mihitsy ilay fahatsapako tamin'izaho mbola tsy natsapan'i Jesosy dia maninona miverina ato anatiko indray izany fahatsapana izany nefa tamin'izaho vao converti tsy nisy an'izany a. Dia maninona izany izao ohatra lasa misy fiahiahiana indray, lasa misy tahotra indray a. Satria maninona tsy iainanao ilay teny fa ataonao information anatin'ny lohanao fotsiny ilay izy. Dia vao misy mitory dia efa reko izany, efa fantako izany zavatra izany, ve izany e. Dia ny anankiray ihany koa rehefa miaina eto tsika, na tsy haiko izay tory teny enotsika any dia faly be tsika amen, amen, tena zany mihitsy, tena zany mihitsy. Fa rehefa mivoaka etsy any dia tsy tadidiko intsony ilay izy hoe inona na amen teo moa izany fa tena finaritra ilay ohatra nisy blaky kely koa nataon'izareo tanatin'ilay ohatra dia tena amen Jesosy ah. Inona izany zavatra izany? Malaky mandray ozy izy amin'ny hafaliana. Ataontsika andiny tena hoe tsika ve zany vao misy toriteny dia amen, amen, amen. Tsy hoe tsy mahazo manao amen fa rehefa miteny an'izay ianao dia ndao tsika tena andinika mihitsy dia niova ve ny fiainanao avy eo. Misy hetsika ve avy aminao irosonao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Sa hozy ianao hoe manam-pahalalana be daholo ilay pastero ireo dia ndao indray aloha mba heno any e, ndao indray aloha mba hoany mba haka fahalalana kely tsika. Teny ianao tsy mahasoana inana ino io na dia tenin'Andriamanitra zao ary nitoriana aminao eto. Tsy mahasoana inana inanao io rehefa tsy iainanao ilay izy. Rehefa tsy iainanao ilay izy dia manjary tahaka an'ireto olona reto. Maninona ilay izy ny tsy iainanao? Tsy iainanao ilay izy satria misy zavatra hafa ao anatin'ny fonao avelanao tonga ao. Dia manomboka lasa misy avinavina ny anatin'ny fonao any hoe efa reko ho azy zany indray ilay izy, zany indray ilay teny ohatr'izao. Indray mantsy mety misy mitory antsika mety hoe misy Jesosy tsy mpanao miracle, tsy miracle mofo ny nahatongavan'i Jesosy dia tsika izany ve mbola toriana ety any hatramin'izao, mila toriana eto izany ka. Mila patsahivina antsika isan'andro izany zavatra izany. Hoe tsy miracle ny nahatongavan'i Jesosy eto. Marina tena efa base be, tena efa ataontsika eto isan'andro izany dia hoe rehefa mandeha ilay toriteny tahaka izany dia izany indray ilay karazana hafatra. Efa tsy level antsika intsony izany e. Level antsika daholo ny zavatra rehetra rehetra. Aoka tsisy avinavina ao anatin'ny fonao. Na inona teny izay hoentina eto.
Zao amin'izay zatra lazaiko anao. Tsika ve rehefa le mianatra tsika ny ampianarana, dia be dia be ny zavatra nianarana, tsisy tadidy intsony ilay izy aty aoriana. Lahy Nikolazy ny ray aman-dreny vizaka fotsiny nandeha tongotra raha mandeha tongotra mianatra, manao zavatra be dia be izay atao rehetrarehetra, izay tena lasa filièranao, lasa asanao ihany, iny mbola tadidinao ny akamaroan'ny zavatra. Fa izay tsy nilaina, izay tsy ampiasaina intsony, tsisy dikany intsony ilay izy. Fa ay moa nisy an'izany, ay moa nisy an'izany, raha ankoatra le natao tsy hijery maimbo be ireny dia mbola tadidy foana hatramin'izao. Ankoatra n'ireny zavatra ireny. Fa tena titenanao na tia tenin'Andriamanitra ianaranao isan'andro ity, ary rehefa tsy misy pratika ianao, fahalalana miampy fahalalana miampy fahalalana fotsiny ihany. Dia vita. Tsy hoe rehefa miantory teny ange ianao dia hoe ay sy masina tsara, mety tsara amin'izay ity zavatra ity, tsy izay. Afafy fotsiny teny, fa rehefa mamoy iny izay vao misy fiainana. Rehefa mamoy iny izay vao misy fiainana ao anatinao. Aokanao tsy eritreritra hoe andeha mivavaka fotsiny dia vita dia izay. Anjaran'izay mpitory teny eo no mitory aminay dia izay ny anjaranay. Mifantoka tsara fotsiny anaty fitaritana dia izay dia mody izay avy eo dia amin'ny lady indray na amin'ny larobia indray dia ohatr'izay foana. Tena te hilaza aminao ary te hitombo ianao. Tsy izay ny tokony ho izy. Sady zao ny zavatra misy. Io saintsika io limité izy io. Rehefa manomboka mebetsaka amin'izay ny fahalalana voaraintsika, dia misy zavatra mevotsitra, misy zavatra mety tsy tadidy, satria misy vaovao tany tonga indray. Misy zavatra vaovao tonga. Dia mamotsitra io, misy zavatra tsy tadidy, dia ay moa nisy an'izany marina, ay moa nisy an'izao. Sasany ary misy tsy matadidy hoe ay moa tsika tsy tsaraina intsony. Fa voafafy loatra le teny fampimehezana izay misy eny amin'ny tambajotran hoe mbola ho tsaraina dia tena lasa nitrerina dia mbola ho tsaraina ihany finalement. Fa niraisinao fahalalana fotsiny rehefa lazaina ianao hoe tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia amen. Fa rehefa avy eo tsy mitondra ny ninona ny anaty ilay izy. Androany tena te hilaza amintsika, mila iainanao ny tenin'Andriamanitra. Teny ilay akaikinao, mila iainanao ny tenin'Andriamanitra. Misy karazana tenin'Andriamanitra vao henoina ilay izy, dia eo ianao dia misy changement. Saotra ny Jesosy. Izay ny zavatra ataony. Tonga dia eo ianao dia miova. Amen. Tsara izany. Misy ampahany anankiray indray anamboarany situation mihitsy ianao ho tonga ao amin'ilay zavatra anankiray, dia latsaka ao ianao dia ao anatin'ianao tena marina ilay teny ohatr'izao fa niainako ilay izy. Asika ve? Ny ray to dia voaova eo ianao. Ny anankiray ampandaloviny zavatra ianao. Dia ao anatin'iny ianao lasa hainao ilay izy hoe ay tena haiko amin'izay ity fa niainako amin'izay ilay hoe izy tsy andao nahafoy anao mihitsy, fa soavana ny namonjena anareo na tsy fantako izay zavatra rehetrarehetra izay azonao. Fa misy zavatra anankiray izay lehibebe noho izay, misy anjarantsika tsika mihitsy mandeha miaina an'ilay izy. Aza miandry fizahany-toetra foana, na miandry an'ilay tonga dia vanginy tompo eo eo aneo anaty fitoriana, tonga dia niova teo eo za efa sendran'izany. Indray mandeha hoe tonga dia zavatra matotra anatra amin'izay to dia afaka teo eo. Dia misy amin'izay hoe latsaka anaty fizahany-toetra dia tao amin'izay mbola be loha aloha tamin'ny voaloha, fa finalement manaiky ihany rehefa avy eo hoe tena marina ny teninao Jesosy. Fa misy apahany fiainanao izay bebe kokoa, satria misy fotoana tsisy fizahany-toetra mihitsy ny fiainana. Raha hoe tsy mahita an'izany, misy fizahany-toetra foana misesisesy fa misy fotoana misy pause kely, fa amin'iny pause kely iny ianao indray mila misisika kely. Ndeha iainako izany teny izany, ametra tanana amin'ny marary izao ny famantarana ho an'izay mino izy ametra tanana amin'ny marary izy, fa ianao tsy mety miditra amin'izany mihitsy. Allo tereny situation aloha vao anao fa aza to dia manao an'izany. Allo ataondry izy re zany iry paster ireo ohatra ny monsieur mafimafinoana zany, fa aleo ataon'ireo. Raha manafana an' Jesosy ianao, ao aminao ny hery rehetra. Amen. Manana fahefana rehetra ianao. Fa zany zavatra zany efa mitondra le avinavo-po ao anaty aho ihany za tsy anao, tsy aminazy. Amen. Neto rehefa aminazy izy famantarana zao anarak'izay mino metra tanana marary izy anitsaka me dia hoe amen. Sa tsy amen zany? Fa rehefa avy eo tsika ohatra ny pastera tongava aloha aty fa misy an'izao aty aminay. Zay le teneniko hoe faly eo am-pianona fotsiny, azo an'izao tsika fanjakam-pisorona firenena masina. Fa le firenena masina matahotra an'izao fiainana eto amin'ny firenena tsy masina zao dia tena zao foana ve ny ainanay Jesosy tsy masina mihitsy le zavatra mihitsy. Tabaka foana ny jiro, miakatra foana ny vidin'entana.
aiza ihany za ny fiainanay izany nefa mainina hoe firenena masina olona natsoan'Andriamanitra hialany amin'ny lalana any amin'ny fahaverezana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Fa amen fotsiny fa tsy tena fiainanay izany pastera fa misaotra mampafantatra misaotra fa miandry an'le eny amin'ny rahoanlanitra iny ihany izao mba tena andrasanay ireo viana ihany ary fa le eto tsy miova mihitsy fa zao foana ny zavatra iainanay. Zao foana ny zavatra iainay andreo ny tena tia mpianatra anao. Midira lalina. Zay zavatra voarainao dia iaino. Miresa mihitsy amin'ny tompo hoe tiako iaina izany zavatra izany Jesosy. Za te hiditra amin'ny fahafantarana anao misimisy kokoa. Ndao tsika hiakatra level le sa hoana izy ianao. Ndao tsika hiakatra amin'ny ahavo ambonimbony kokoa fa tsy hoe mijanona zay le mandray foana dia zay. Misy taontsika rehefa miresaka dia ohatrany hoe andao rehefa mahavoaray dia andao hitory filazantsara. Ndao hiasa atolory ny tenanareo zay foana tsy diso zay. Fa tsika koa mila manao travail any ao anatintsika ao. Misy zavatra mila ahitsanao. Misy zavatra mila miovy ao miova fanavozana ny saina ozy izy. Le tsika matahotra tsy samy atrika na inona io atreo amin'izay zany zavatra izany. Za tsy hitsoaka intsony. Fanana nanganan Jesosy tamin'ny maty no atao anatiko andeha za tsy atahotra nizaniza Jesosy momba anahy foana. Za tsy ho very, za tsy ho tsaraina. Mbola atahotra inona ihany ao anatin'izany zavatra izany. Tsy hoe andeha hanaonao foana, tsy hoe tena manaonao foana le izy, fa le fahasahinao mijoro miatrika an'izao fiainana izao, manoloana an'izao olona meratsy izao fiainana izao. Mpiara-miasa tena manao zavatra tsy ampiheverana mihitsy. Dia iny ianao fa voasarika anao hitovy aminy. Tena anao aza tao an'izany le izy. Fa tsy hitombo mihitsy ianao fa lasa miahiahy tahaka azy. Matahotra nge ireo olona ireo mahatonga zareo manao ratsy. Tsy fantany hoe aiza ny efarana fa ianao mahafantatra aiza ny efaranao. Ao amin'i Jesosy. Ary tsy rehefa amin'ny farany ianao vao ao aminy fa zao ianao efa ao amin'i Jesosy ny fiainanao. Ito isika ao anatin'ilay izy. Hiditra amin'ilay Jakoba isika. Jakoba toko voalohany teo. Ry rahalahy izy izy. Ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo satria fantatrareo. Fa ny fizan-toetra amin'ny finoana dia mahatonga faharetana. Ary ao ka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ho ampy na inona na inona. Amen. Izo le atao amen. Fa ahoana no mandray amin'ny fifaliana amin'ny fizan-toetra zany? Misy zavatra mahazo antsika dia raisina amin'ny fifaliana izy. Ahoana koa zany Jesosy? Zavatra vita fa ratsy zaoko. Ahoana ny andraisana an'io amin'ny fifaliana? Dia mifanaontsika moa aloloha andefa rehefa kelikely ve tsy raisina amin'ny fifaliana ihany rehefa tsy miala mihitsy le izy. Dia hoe okay fa zao zany ny sitraponao tompo tsy izay le toepo miatrika an'le hoe amin'ny fifaliana. Fa za tsy hanazava an'io anankiroa io akory hoe 5, 4 sy 7 io fa tonga dia hiditra amin'ilay 5. Hitanareo rehefa mamaky an'io tsika dia tonga dia eo ambany eo ihany dia asiny hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka. Eto amin'izay tsika niditra. Ina ny atao hoe fahendrena? Ny atao hoe fahendrena. Ao izy pastera tamin'ny herano hoe raha donto izy dia mangata fahendrena. Tsy diso izay fa piko kely amin'izay izy androany. Ny atao hoe fahendrena dia manatanteraka ny zavatra renao. Miaina ny zavatra renao. Rehefa milaza izy eto hoe ry rahalahyko ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo. Tsy hainao mandray an'izany. Mangata fahendrena hozy izy. Ahaizanao miatrika sy miaina an'izany teny izany. Mangata fahendrena hozy izy. Izay ny dikan'io. Ireo teny eo aloha ireo tahaka n'ireo daholo ny zavatra efa nitoriana teto ohatra. Tsika zao manao an'izao tsika. Tiany Jesosy foana tsy manary antsika izy manadio fahotantsika eo ihany izy. Inona daholo ny zavatra resantsika. Fa mbola misy tahotra any anaty. Tsisy fahendrena ao anatintsika. Fahalalana tsika manana. Manana fahalalana daholo tsika izay mivavaka eto tsy maintsy manana fahalalana. Hoy izay hoe na dia 2 volana fotsiny ary tsy tapaka ianao tonga eto larobia lahady. To dia efa misy zavatra be any anatin'ny finoana fahalalana. Fa ny andeha hiaina an'izy amin'izay mila fahendrena. Mila fahendrena amin'izay miaina ny tenin'Andriamanitra. Meko ohatra ianao. Ahoana hoy izay Jehova? Ny hanina rehetrarehetra, ny voankazo rehetrarehetra hozy izy ao anatin'ity saha ity dia azo hohaninareo. Afa-tsy izy.
le ry ampovoany. Iny zay fantatr' izy zareo tsara zany a, zay le fahalalana. Fa fahendrena tsy hinana an'le izy tsy ananany. Azanareo ve le izy? Tsy mitondra na inona iny ianao alala zavatra be deaibe ao anatin'ity baiboly ity raha tsy misy iainanao le izy. Fantatry zareo ihany hoe tsy azo hohanina. Fa tsy nanana fahendrena izy anatanteraka hoe tsy azo hohanina io izy Jehovah tompo. Tsy azo hohanina io. Zay no mahatonga il'izy hoe rehefa fantatra hoe izay le tokony atao ka tsy hanananao ny hery anao an'izy mangata fahendrena ao izy. Zay lazaiko hoe tsy ho lazaintsika lavitra be, tsy ataontsika lavitra be aloha resaka fahendrena fa eo fotsiny. Eo fotsiny aloha satria rehefa mandeha no fotoana mantsy rehefa le mivavaketo isika dia manomboka manana fahalalana daholo amin'izay. Haiko zany, zao zany, efa reko le zao. Fa avy eo somary tsapa eny ihany le izy hoe misy zavatra tsy hainantsika ihany. Eny na zahay ary ao anatin'izany misy zavatra tsy hainanay ihany le izy. Dia lasa ohatran'ny hoe le tenin'Andriamanitra ohatra mampisalasala ihany le tenin'ny pastery satria izao satria manino tsy miditra tsika hiatrika an'le izy amin'izay. Ianao zany any anatinao tena mila milaza mihitsy hoe za Jesosy misy fahoriana ohatra, misy fizahantsoetra ohatra mahazo anao. Za Jesosy tena tsy hemotra amin'ity zavatra ity, za tsy hiantso olona, tsy mahalala olona koa. Mety mahafantatra aina fa za tsy hiantso olona raha misy olana amin'ny fiainako, fa za tonga dia ho eo aminao, hiaraka aminao, atoky aho hoe tsisy asaraka anay aminao, na loza na sabatra ny tsisy asaraka ny fitiavanao amiko, dia za aniroso foana ao anatin'ilay izy. Fa me fahendrena anatanterako an'izany Jesosy tompo. Ny zavatra mamatotra antsika, fantatsika daholo ny zavatra rehetrarehetra fa le hery anatanterana tsy hoe tsy ao le izy. Efa niresahantsika Alarobia anankiroa zay, manana hery isika anatanterana amin'izay fa misy fanamahery ao anaty ao. Amen. Manana hery isika. Fa bloqué izy manana hery fa aleo eo ihany aloha, aleo eo ihany fa ohatra mianina ohatra mafimafy kokoa. Aleo ihany ny asaina manao azy. Fa mitovy ny fanao ao anatintsika. Mitovy tsy misy hafa. Fa ianao tena hiditra mihitsy hoe za tena hiatrika an'izany Jesosy, ohatra misy tahotra kely ato anatika, ohatra misy tsy manaiky kely an'le tenao ato anatika, fa me fahendrena anaiky an'le izy Jesosy. Me fahendrena anaiky an'izany zavatra. Ny fahendrena zany lazaiko aminao dia fanatanterahana ny zavatra anankiray izay fantatra. Ame ohatra ray lehibe ny olona persona zany hoe olona endry lehibe indrindra dia tsy misy fa Andriamanitra aloha. Zay zavatra ny teneniny rehetrarehetra ny tanterahany daholo. Fa izy tsy miteny zavatra dia tsy nataony akory le izy. Tsy manao an'izay Andriamanitra fa izay ny teneniny tanteraka daholo. Resaka tamin'ny Abrahama izy, amin'ny taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra. Nataony le izy sa tsy nataony? Nataony le izy. Tonga Jesosy avy eo. Andriamanitra tena mahatoky, tsisy zavatra diso mihitsy ny zavatra ataony fa izay teneniny dia nataony daholo. Ary androna tena milaza aminao rehefa miteny Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, hoentiko any anareo. Minoa ianao fa nanamboatra fitoerana ho anao Jesosy. Raha Jesosy hanamboatra fitoerana ho anao, ianao hoe mbola atahotra zavatra eo amin'izao fiainana izao, nefa ilay Jesosy mihitsy hanamboatra fitoerana ho anao izy. Satria rehefa mamaky an'iny tsika dia maina misaotra Jesosy hoe iny ity zavatra ity mifaty tonga dia ho any sady ve za? Oka aloha ety any. Zanak'Andriamanitra tsy tokony matahotra na inona zany satria efa nomeny atsika maimai-poana avokoa tena zavatra rehetra mihitsy. Eto izy miaraka amintsika, miala eto tsika, miaraka amintsika ihany izy. Eo foana izy, tsy manary izy. Raha miala kely mantsy Jesosy dia verytsika fa tsy maintsy eo foana izy. Ny mangataka n'ity fahendreny ity amin'izay rehefa manana fahalalana ianao, io ny ahafahanao miaina ny zavatra rehetrarehetra amin'izay. So mantsy zavatra misy rehefa le tratra ny fizahan-toetra isika, dia ao amin'izay hoe tsapako ao amin'izay le teny ohatran'izao, dia maninona iny zavatra tsapanao iny? Tadidinao foana iny zavatra iny. Ohatra hoe, tasinga hitady ohatra hoe nisy fotoana zany ny narary mity zany dia zany nametra tanana anazy. Dia tsy sitrana moa zany izy. Fa resy lahatra tato anatiko izy vao mihitsy ny sitrapony tompo. So ny sitrapon'Andriamanitra dia navelako teo ilay izy. Na dia tsy azo ny tsara ary ilay izy fa maninona jerenao fotsiny ako. Fa resy lahatra hoe zao sy izy moa narary dia tsy maninona izay heviny. Tamin'izany. Fa tao anatin'izay ny tena nahitako hoe
tena tsy manary Jesosy na anaty izany tena misy fiadanana, misy fifaliana ianao miatrika an'ilay izy fa tsy hoe Andriamanitra tsy namaly izy tsy nisitrany tena zarery miatrika an'ity tena tsy nahaino za irery izany na ray sekondra ary fa tena reko tao anatiko hoe tsy manary Jesosy ny aina an'izay zavatra izay dia tsaroko foana izay hoe tsy manary anazy any Jesosy satria ny ainako ilay izy. Dia isika koa rehefa miaina zavatra any amin'ny fiainantsika any dia ilay ny ainanao iny tadidinao foana fa ilay tsy ainanao tsy tadidinao. Ny ahafahanao matadidy an'ilay izy hiainao amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Hainao daholo amin'izay ireo zavatra rehetrarehetra ireo mandeha tsikelikely ianao. Zao hono-tsika, za zao. Jesosy atao anatiko Jesosy fa na nanangana an' Jesosy tamin'ny matiny atao anatiko za tsy atahotra. Mifahendrena Jesosy hatrehako an'izany. Mifahendrena hiainako an'izany zavatra izany. Ny fahendrena mantsy amin'Andriamanitra tsy resaka fahalalana zavatra loatra fa ny fahalalana sy ny fahendrena zavatra roa misaraka. Misy olona manana fahalalana fa tsy manana fahendrena izy. Ilay amin'ilay sigara mantsy ohatrany hoe mampiomehy an'ilay izy. Ilay olona nanamboatra an'ilay sigara mahalala hoe mahafaty ilay izy. Dia dia asiana sary kely eo amin'ilay izy eo. Rehefa ilay mividy zavatra eny amin'ilay épicerie ireny dia hitako makeo ilay izy fa tsy hoe mividy. Hitako miantona eo ilay izy dia misy sary ilay izy ohatrany atao mampatahotra be. Fa ilay mpanamboatra koa nefa mifoka. Fantany ihany hoe tsy mety io fa fohany ihany ilay izy. Ino izany? Anana ny fahalalana fa tsy manana fahendrena izy anaraka an'ilay izy. Ahoana moa ilay fitentsika cordonnier mal chaussé izy isika. Anana ny zavatra rehetra fa tsy hainy mampiasa an'ilay izy, tsy hainy, tsy mahasoana inona akory izany. Za tena miteny anao, aleo ianao manana fahalalana kely dia misy fahendrena be iainanao an'iny tsy izay hainao daholo izao rehetrarehetra izao ny amin'io baiboly io. Tsy vitsy amintsika ataovy mety misy manoratra ao tsy vitsy amintsika manoratra isaka misy toriteny. Kahier fofiry misy ray gony mihitsy ao. Soraty ihany za koa manoratra. Feno ato. Fa hitanao eny aminy eny indraindray tsisy fiovana akory izy. Kahier ao feno. Anontanianao ao amin'ny anona misy an'izany. Ao amin'ny anona zao. Fa hitanao ny toepony fitondran-tena zavatra rehetrarehetra ohatra ny olona normal ihany. Tsy haiko raha azonao hoe sy mitondra na inona io fahalalana tadiavisika te halalanao Jesosy, te halalanao Jesosy fa mila hiainana ilay izy. Mila hiainana ilay izy zay vao mitondra fiainana any anaty. Jesosy fiainana io ioresahana amintsika io. Rehefa ilay mitondra filazantsara ilay tena fototra amin'ilay olona izany dia milaza ohatr'izao izay hoe ny filazantsara tsy hoe enona ohatran'izay fotsiny dia hoe okey izay izany fa tahaka ny ohatrany hoe sakafo anankiray ilay izy dia raha jerenao eo fotsiny ny sakafo vary sy petit pois saucisse ohatra raha izay ny tian'olona izany dia raha jerenao eo fotsiny ve io vary io dia voky ve ianao. Izay izany atao ohatra foana rehefa mitory amin'ny olona ny ivelany indraindray fa izany zavatra koa tokony ho antsika tokoa izany tsika efa atao amin'i Jesosy. Fantatsika hoe mahafinaritra be ilay fanjakan'ny lanitra, mahafinaritra be ilay miaraka amin'i Jesosy fa tsy ho aninao ilay izy, tsy ho antsika ilay izy. Tsisy ninona miova akory any anaty, tsisy na inona. Tadidio foana ilay resaka Adama sy Eva teo. Fantatry zareo tsy azo hoanina ilay izy. Fa tsy nanam-pahendrena izy hihinana an'ilay. Tsy hihinana an'ilay izy. Tsy hanana zareo ilay izy. Ary marobe ny tratran'izany tao. Fa iny tena mora tadidy indrindra dia lazaiko amintsika ilay izy. Izay no mahatonga n'Andriamanitra milaza. Tsy mahatonga Jakoba laza hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena satria misy manana mantsy izy io. Misy tonga dia naturellement ohatra manana ilay izy. Tenenina dia okey, izay tenenina dia iainana tonga dia vita, misy mavita ilay izy. Mety tsy mavita 100 isan-jato izy fa afaka trandrahana ilay izy dia mitombo. Za aloha tena tsy manana aloha to dia teneniko. Fa nahita an'ity tamin'ny fotoana nahitako an'ity voaloha dia tena nanomboka teo tena Jesosy. Manomboka efa tady ho hitako daholo amin'izay ao amin'ny anina zao, amin'ny boky ny anina misy an'izao. Fa za ohatra tsy miova izany. Za ohatra tsy hitako akory izay tena hoe inona be rehefa le tariana be fa tsy haiko efa fito taona après conversion zany zavatra izany. Fa rehefa nanomboka tsapa amin'izay hoe tena le fahendrena no tsy misy kay. Dia mila mangataka amin'izay. Oke vakitsika 5. Ary raha misy ianareo izay tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy
ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Ianao zany rehefa angataka famonjena, angataka fahendrena, tena aoka ianao atoky fa hanome anao Jesosy. Hanome anao io Andriamanitra io. Izay mandondona dia ho voaina, izay mangetaheta dia ho vokisana, omena rano izay naona dia ho vokisana. Jesosy tena tsy miavonavina mihitsy, fa tena raha madio ny ao anatin'ny fonao ao hoe te hitombo ianao, mampitombo anao izy. Fa zavatra tena voaresakitsika matetika izay tsy diso, azontsika atao zany hoe te halala anao Jesosy. Ampafantaro anao te hafantatra, te hafantatra, te hafantatra, te hafantatra. Mitombo fahalalana. Fa rehefa avy eo amin'izay amintsika, mila fahendrena amin'izay. Mila mitombo kely amin'izay e. Mila fahendrena amin'izay. Io tsy hananantsika olombelona mihitsy, fa kely ihany ao anatintsika dia Andriamanitra manome samihafa be ho ireo zavatra ireo. Samihafa fahendrena. Fahendrena manatanteraka izay zavatra ireo. Raha me ohatra zany za amintsika hoe misy ankizy zany ao an-trano. Dia afarany izy, lehibebe zany, le eo 12 taona eo, zaho andeha dada sy neny dia efa azonao fa mafisiko an-trano. Andeha dada sy neny dia rehefa tonga ny amin'ny 10 dia itsy ny gote anareo dia minana. Rehefa tonga ny amin'ny 12 dia minana nareo vary dia omeo ilay akoho dia ataovy an'izao ohatra. Dia rehefa amin'ny 2 dia manaovatra an'izao. Eno izy ilay ankizy, ok, merci, dia lasa zareo. Lasa ilay ray aman-dreny. Rehefa miverina avany izy, tsisy nataon'ilay izy. Fa dia izay no nabe efa nitenenareo ry ny gote. Ary ny vary koa ato tsy netsika nga tsy nihinana. Fantako hoe tao ilay izy fa tsy nihinana izay. Tsisy fahendrena. Le endry zany ao anatin'izay le manatanteraka an'izay tenenina, le miaina an'izay tenenina. Fa tsy hoe rehefa fantako hoe fantako zany fa alolo ao. Fantako fa efa masaka ny vary fa alolo ao. Dia any anaty efa menona mireraka isan'andro any, ohatr'izay foana ny fiainana. Tsisy fahendrena. Ny lehilahy tena hitako tsy manana loatra an'izy io. Rehefa le mipetra-jery eny lehilahy dia tena misy tsy ohatr'izay zao ato dia tonga dia za tsy ohatr'izany. Ao fa tsy hainao zany le izy, tsy hainao le izy. Fa ny sasany korotana daholo ny lera rehetrarehetra, ny fisakafoanana, ny zavatra rehetrarehetra mikorotana amin'ny firy vao matory, amin'ny firy fantatra ihany hoe tsy mety le miaro tory, fa rehefa le fo maraina dia asa izay takizay tsy niaro tory tamin'ny alina, nanina ary nanao an'izany, takizay tsy nandeha tary. Mila fahendrena amin'izay ny zanak'Andriamanitra hiaina an'ilay teny. Dia rehefa hiainanao ilay teny dia tsaroanao amin'izay hoe eto ilay ohatr'izao. Ty ilay nitenen'i Jesosy. Omarina aminao daholo amin'izay izay teny rehetra renao eto sy renao ao amin'i Jesosy. Omarina aminao amin'izay fa tsy terenao fotsiny hoe omarina amin'ny sehany ilay ohatr'izao dia amen omarina aminazy zany izay. Dia ianao hiandro eo fotsiny hoe alatsao eto ary mba omarina aminahy ilay izy. Fa mila miatrika mihitsy tsika ao anatin'izany zavatra izany. Azonao ve izy? Aoka ianao tsy ilay olona ilay mandray ny teny dia malaky fotsiny to dia faly ok. Izay zany. Amen na Jesosy misaotra anao za. Fa ianao tena hiditra lalina. Zavatra misy ao anatin'ilay izy lazaiko teny aloha hoe misy zavatra tsy milamina ao anaty ao. Alamina ilay zavatra tsy milamina dia mangataka fahendrena ianao rehefa avy ao. Ianao tsy hiavonavina, efa fantatra izany, efa reko zany, efa zao zany. Ndraindray koa misy hoe ianona mihitsy zao no tokony nahaino an'izany nefa izy tsy teto. Na sy teneniko anazy ilay jereo ilay video ohatr'izao, ianao no tokony nahaino an'io matoa ianao ny eo. Na dia zavatra efa renao foana ary izy ho anao mihitsy ilay teny zany. Ianao no tian'Andriamanitra hainao an'ilay izy. Raiso ilay teny. Amboary ny toe-ponao tsy hiavonavina na inona tenin'Andriamanitra, fa tsisy tenin'Andriamanitra ka tsy ilaitsika zany hoe ty iray ty kosa ohatrany tsy dia ilaiko loatra ty Jesosy, ohatrany tsy ho anaty ho andry zareo hanina any zany fa tsy ho anaty. Fa ho antsika rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra ary mahasoa antsika rehetrarehetra io. Fa amin'ny fotoana ianao raha vao miteny hoe izay indray efa reko izany efa zao, tsy mbola niainanao izay ilay teny. Dia leo be ianao mahaino an'ilay izy hoe tsy hitako amin'ny fiainako akory izany. Izay indray ilay izy. Fa rehefa hiainanao ilay izy tena io ianao tena hoe izany ilay izy, saotra Jesosy. Izany hiainan'izany. Tena tsapako izany rehefa niainanao dia hainao no mandray azy. Eo amin'izay izany ilay izy rehefa manomboka miavonavina ianao dia mety tsy niainanao izay ilay izy. Dia leo be ianao mahaino an'ilay izy.
fa iainao amin'izay ny tenin'Andriamanitra dia tsisy avinaviko zany any anatinao any fa tena hoe zay le ny ainako zay. Rehefa misy olona mitantara zavatra mitovy ale zavatra ny ainako tena tenao misy fehitrena be anatinao tena misaotra ny tompo fa azonao le izy rahalahy satria ny ainanao dia fantatrao. Fa rehefa tsy ny ainanao dia ona koa zany zay tsy ny aina zany zay tsy mahita an'izany dia ianao hoe dia ny angaran'ny tompo ahita an'izany zavatra zany e. Zay nefa ela be tatao amin'ny fanompoana tato dia ianao hoe mahita zavatra be ohatran'izay. Ka ny antsika ny ianao raisinao amin'ny lohanao fotsiny le izy dia zay zany misy fanampiny indray dia ity indray feno indray ity kahie ity dia aprima dia maka kahie vaovao indray dia manoratra indray fa tsisy ninona meditra amin'ny loha akory ilay zavatra, tsisy fiainana miova averiko mila fahendrena isika manaraka an'ireny fahalalana ireny. Tsy hoe tsy ilaina ny fahalalana, tena ilaina, fa rehefa mana fahalalana ianao dia mila fahendrena amin'izay ianao hiaina an'ilay izy mba tsy hampatonga ny fiainanao kitoto be. Fa rehefa fahalalana fotsiny ny zavatra amin'ny fiainanao dia tsy zavatra miova zany io na fiainana andavanandro ary ny resako anao rehefa fantatro daholo hoe ty ohatr'izao dia ty trano ty mila fafana, fantako izany fa za tsy ianao, fantako fa mila fafana io, mila atao an'izao ty fa za tsy ianao. Tsisy zavatra miova vao mahay maloto ny trano, tsisy zavatra miova ao anatin'ny fonao rehefa maheno tenin'Andriamanitra ianao eny ho efa tadidiko amin'izay zany zavatra zany. Fa mila manapa-kevitra amin'izay tsika manomboka ny rany mba fahendrena Jesosy, fahendrena anaraka ny teninao, hiaina ny teninao Jesosy, zay fahendrena iriko sy ilaiko amin'ny fiainako. Amen. Zay ny avatra fohy ho antsika androany, andao tsika hitsangana dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.